Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Ota miverimberina. Inona no antony? Izay indray havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Marobe tsika kristianina no manana olana ny amin'izay ilay hoe misy filana. Ota izay manahirana antsika izay mihitsy satria miverimberina foana ilay izy. Ibebahanao ilay izy androany. Mety efa tena hitalaonao an-dranomasy ao anatrehan'ny tompo mihitsy, andolianao. Kanefa dia izao raha pitso afaka pitso dia tsy voatohatra fa miverina indray ilay izy. Ary dia tahaka izany hatrany. Dia misy efa tena kivy mamoy fo ao anatin'ilay izy mihitsy ary mieritreritra hoe na ny bebaka ara dia malaina satria mety efa tsy mihaino antsony angambany Andriamanitra. Mety efa naharitra mataonany mihitsy izany zavatra izany, ilay fahazaran-dratsy izay namatotra anao, ibebahanao isanandro kanefa dia miverina foana. Inona no mahatonga an'izany? Inona no antony mahatonga an'izy io miverimberina ohatran'io? Izay zany no fanontaniana izahantsika valiana amin'ity vidéo anio ity. Misy tenin'Andriamanitra aloha izay tiako hitariana an'izaytsika any amin'ny Galatiana toko 4:20 manao hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana ao. Tsy izaho intsony ny velona fa Kristy no velona atao anatiko. Io teny io dia midika anankiroa. Zany hoe voaombo niaraka tamin'ny Kristy zany hoe niara-maty tamin'ny Kristy dia avy eo koa nefa hoe tsy izaho intsony ny velona fa Kristy no velona atao anatiko, zany hoe miara-belona amin'ny Kristy aho. Zay zavatra anankiroa izay no lakile an'ilay izy. Zany hoe miara-maty amin'ny Kristy sy miara-belona amin'ny Kristy. Ilay miara-maty amin'ny Kristy dia hoe ianao ilay mifona, ianao ilay mibebaka, ianao ilay mitondra ilay fahotanao eo amin'ny hazo fijaliana, manompo an'ilay izy amin'ny finoana hoe Jesosy, ity ilay zavatra izay ratsy fanaoko, ity ilay zavatra tsy mety nataoko, atolotro anao ty androany mba homboana eo amin'ny hazo fijalianao. Satria rehefa maty eo amin'ny hazo fijalianao niaraka tamin'ny Kristy dia tsy azo melohana ny amin'ny intsony ianao ary tena maty ilay izy, tena potika ilay izy, levona teo ambony hazo fijaliana ilay izy. Ary rehefa nampianarina izany matetika atsika amin'ity pejy ity amin'ny hoe hombo eo amin'ny hazo fijaliana ny fahotanao. Ento amin'ny Jesosy izy mba homboana miaraka aminy satria izay no nahatongavany hitondra ny fahotantsika hivesatra ny faharatsiantsika. Dia tsy mijanona eo ilay izy fa raha ohatra ianao ka mieritreritra hoe mijanona eo fotsiny ilay izy dia izay no mahatonga ilay izy hoe miverimberina foana. Fa tsy hoe niara-maty tamin'ny Kristy fotsiny isika fa mila miara-belona aminy koa. Ary eo zany ny tena misy ny zavatra izay tiako tsindriana mafy amin'ity vidéo ity hoe mila miara-miaina amin'ny Kristy tsika isanandro. Raha tsy zany tsy mahatohatra an'io tsika. Miara-belona. Ahoana moa zany hoe Kristy ny velona atao anatiko zany? Nisy filma nivoaka tamin'ny taona 2004 mitondra ny lohateny hoe Like Mike. Tantarina tovolahy kely anankiray izay tia basket be. Dia indray mandeha nahita tenisy izy. Ary io tenisy izay hitany io nisy ohatra hoe MG. Dia rehefa nanaovany io tenisy io dia tena tonga dia lasa mahay basket be mihitsy izy. Izy moa zany resy lahatra hoe tenisy Michael Jordan ilay izy. Dia rehefa nanao io tenisy io izy dia nahagaga fa lasa mahay be ary tafiditra tamina ekipa mpilalao basket efa olon-dehibe daholo niaraka tamin'ireo izy dia tena nahavarina mihitsy. Dia izy tsy manao tenisy mpanao basket ireo fa ny azy ny tenisy dia io ilay tenisy hoe MG io na dia efa somary ratsiratsy azy. Dia io zany ao anatin'ny fanaovana io zany misy ny hery. Zany hoe ilay fanahin'ny Michael Jordan zany no ao anatiny ka rehefa manao an'io tenisy io izy dia tonga dia mahavita zavatra tsy takatry ny saina mihitsy. Dia rehefa mahagaga nefa rehefa asorony ilay tenisy dia tsy mahay ninina mihitsy ny ray izy rehefa avy eo. Dia tena ohatr'izany mihitsy ny tsika. Ohatr'izany mihitsy ny tsika. Hoe rehefa manaiky ianao hoe apiditra ny Kristy ao anatinao dia ny fanahin'ny Kristy no mitoetra ao anatinao dia iny fanahin'ny Kristy no mahatonga anao hahavita zavatra izay tsy vitanao taloha, hahavita zavatra mihoatra noho izay tokony ho vitanao. Ary io fanahin'ny Kristy io no hahatonga anao hiova tanteraka mihitsy. Ilay fanahin'ny Kristy zany manova anao fa tsy ezaka avy aminao izy na herin'ny tenanao ilay izy. Ary rehefa miala zany io fanahin'ny Kristy io miala zany izay fiombonanao amin'ny Kristy izay dia manjary tonga amin'ilay jaona toko 10:20 hoe raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona. Ohatra fotsiny izao mba azahoantsika azy tsara, za zao raha ohatra ka hoe pastera dia misy namako mahay mitendry zava-maneno izy, mahay mitendry clavier izy, mahay mitendry gitara izy, mahay resaka feo izy, mozika sy ny rehetrarehetra. Ary za tsy mahay an'izany mihitsy. Kanefa raha ohatra ka mitoetra atao anatiko ny fanahin'io olona io dia mazava ho azy fa tonga zany raha vao mahita clavier tonga dia mahay mitendry, na dia tsy nahay mitendry hatramin'izay tonga dia haiko no mitendry satria ny fanahin'ilay olona mahay mitendry atao anatiko. Raha vao maheno mozika tonga dia fantatra hoe zao ny accord zany, zao ny clé zany, zao satria izy no fanahiny no mitoetra atao anatiko. Ary olona io zany raha ohatra ka hoe olona tsotra be dia tsotra be koa zany. Raha olona tonga raha mahay mitendry sinoa io olona io dia mazava ho azy fa raha mipetraka atao anatiko ny fanahiny dia mahay mitendry sinoa koa zany ny dikany.
tsy voatery hoe anarako na ezahako le miteny sinoa fa tonga dia haiko azy le izy satria ivelomako ilay olona izay ameko anazy zany le hoe avelako izy zany anjaka amina ato anatiko zany dia afaka milasa miteny sinoa dia tahaka zany koa hoe raha ohatra ka mpiteny ratsy zany olona io dia lasa miteny ratsy ahy zany na dia hoe tsy tiako ary satria fa lasa toetrako mihitsy zany le izy amin'izay fotoana manova any mitoetrako mihitsy zany ilay fiombonako amin'ny olona io satria mitoetra ato anatiko izy ary zany mihitsy ry havana ilay izy raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy miova mihitsy ianao efa lasa ny zavatra taloha izy indreo efa tonga vaovao reo ilay fisian'ny Kristy ao anatinao dia manova tanteraka ny fisianao mihitsy satria ilay fanahin'ny Kristy ao anatinao dia fanahin'ny fahendrena fanahin'ny fahalemem-panahy fanahin'ny fitiavana dia lasa miova daholo ny toetranao satria ilay Kristy no manovanao ilay fanahiny ao anatinao zany manana hery izy ka Kristy io rehefa nandeha taloha misy olona marary dia ametrahany tanana manana an'izay fahefana izay izy dia sitrana ny marary ianao koa zany satria ao anatinao ilay Kristy ao anatinao ilay Kristy ny fanahiny ao anatinao raha misy marary zany dia azonao dia mahavita an'izay ianao amin'ny alalan'ilay fanahiny Kristy izay mitoetra ao anatinao satria Jesosy Kristy tsy miova fa mbola ny hery ny vitany hatramin'izay mbola vitany mandrakariva dia ny fahefana ny fahamasinany ny fiadanany ny fahamarinany ao anatinao daholo zany rehetrarehetra zany ary anananao daholo zany rehetrarehetra zany dia ampiasainao fotsiny ilay izy ampiasainao fotsiny ilay izy toy izy ianao mety hoe ahoana zany ny tena iainako ilay Kristy ny velona ato anatiko ny fomba iainanao an'ilay izy zany dia tena zao hoe mila ianao conscient mandrakariva zay le finoana hoe ato anatiko aloha Kristy ary tena mila ianao manaiky hoe ho hiaraka aminy zany ary rehefa tena mahatsapa ianao hoe ato anatiko Kristy na ny zavatra zay ataonao ary dia mitandremanao hoe sao dia tsy tiany Kristy ary nampiasako an'ity volako ity satria any Kristy zany ity volo ity manomboka zao ahoana ary zany zavatra teniko zany fa Kristy ny ato anatiko hoe sy ahoana zany dia io Kristy io ohatsy izy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny Jona 7:7 manao hoe ny haniko dia ny manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra sy mahavita ny asany zany ny zavatra tena tiany zany manao ny sitrapon'Andriamanitra dia raha ny fanahin'ny Kristy zany mitoetra ao anatinao dia lasa manana fitiavana ianao hanao ny sitrapon'Andriamanitra lasa manana fitiavana ianao ity ny tenin'Andriamanitra zany hoe indraindray zany tsika tsy conscient ny amin'ny hoe ato anatiko Kristy ato anatiko ny fanahin'ny Kristy satria zany ohatrany hoe zavatra everitsika hoe lavitra be any zany Kristy zany Kristy zany miaroaro anahy eny naninaniny eny fotsiny non tena ao anatinao izy ary tena velona ao anatinao izy ka nahatonga amin'ny Paoly teny hoe tsy zatsony ny velona fa io Kristy io ka nahatonga amin'ny Paoly afaka nanao fahagagana nahatonga amin'ny Paoly nanana fanahiny fahatakarana nahatonga amin'ny Paoly nanana ny zavatra rehetra satria ary afaka ny teny hoe mahay ny zavatra rehetra ao izy ao amin'ilay mampahery dia ilay Kristy izay mitoetra ao anatiny dia ianao zany mila mampiasa an'izay fahefan'ny Kristy izay fotsiny tsy tadiavinao intsony zany na angatahanao na eritreretinao be fa ampiasainao fotsiny hoe mandeha ianao zany hoe vitako ity satria Jesosy Kristy no ato anatiko dia izay finoana zay no hoe miaina an'ilay izy ianao dia rehefa misy zavatra zany nonatrianao raha misy fakapanahy zany sao miverina dia hitanao hoe Jesosy Kristy no ato anatiko zay ny tena zava-dehibe indrindra ato dia hoentinao hanao an'io zavatra io ve zany Jesosy Kristy Jesosy Kristy zay le fahatahorana an'Andriamanitra ary io Jesosy Kristy io dia manao sitrapon'Andriamanitra ny tena tiany dia lasa mitia manao le sitrapona lasa zavatra tiana le izy fa tsy terena tiana fa tsy terena zany hoe le tsy hanao an'ilay fahotana zay nahazatra anao lasa tianao fa tsy hoe terena be ianao tsy hanao an'ilay izy raha terena be ianao dia ezaka avy aminao zany le izy fa le hoe lasa tianao ny manao ny sitrapon'Andriamanitra satria Jesosy Kristy no velona ao anatinao le Jesosy ao anatinao dia Jesosy tia manao ny sitrapon'Andriamanitra ohatra zany koa manao ny asan'Andriamanitra tsy terena intsony ianao fa rehefa ao anatinao Jesosy Kristy dia lasa tianao azy izany rehetrarehetra ivelomy ry havana iaino ary tena manana zany finoana mijoro tsara hoe Kristy no velona ato anatiko izy Paoly masahy miteny tahaka ny Paoly ianao hoe velona ato anatiko Kristy io ary dia tena hoe hafa mihitsy niova tanteraka ny fiainako raha misy olona ao amin'ny Kristy dia lasa olom-baovao izy ianao zany raha ohatra ianao ka vonina hampandroso an'i Kristy raha mbola tsy niaina an'izany ianao hatramin'izay fa mety hoe nibebaka fotsiny ianao zany hoe ilay fahafatesana teo ambony azy fijaliana fotsiny ny hitanao fa ilay fahavelomana tsy tenda ny ainanao dia mbola tsy tara mbola fotoana zao indro mitsangana ao baravarana sy ka mandondona raha misy mihaino feo ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ary rehefa hiditra ao aminao izy satria Andriamanitra tonga nofo io midika zany Andriamanitra tonga nofo zany dia hoe Andriamanitra niditra tao anatina nofo ka io nofonao io no hidirany ary rehefa miditra ao anatin'io nofonao izy dia aneo ny maha-Andriamanitra azy aneo ny heriny aneo ny fahalehibiazana na tohatra fakapanahy izy dia abarany Hebreo manao hoe mahavonjy izay rehetra laim-panahiko izy ozy izy mahavonjy izay rehetra laim-panahy izy manana ny herin'ny Kristy amin'izay ianao manana ny fahendren'ny Kristy amin'izay ianao miova tanteraka ianao na ny fahalemem-panahin'ny Kristy ao anatinao ny fahamasinan'ny Kristy ao anatinao izany rehetrarehetra zany no miova rehefa ao anatinao Kristy ary zay le hoe iaino zay ivelomy zay eritrereto lalina zay dinio isan'andro hoe Kristy no ato anatiko
Kristy mivelona ato anatiko hoentiko aiza moa ty Kristy ato anatiko ty inona ny zavatra tiany dia hoentiny amin'izay anao na maki soatra masina arinao dia fa hitanao fa izy ihany dia fa anazavany io aminao satria ilay fanahin'i Kristy mahay an'io soatra masina io hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany dia izy no hitarika anao amin'ny zavatra rehetrarehetra ary izay mihitsy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe ny fanahin'Andriamanitra izay mitoetra ao anatsika no hitarika antsika ho amin'ny marina rehetra dia mahery ry havana olona miavaka ianao ary tena mahavita manohatra ny zavatra rehetra satria izay toeran'ny fanahin'Andriamanitra ny toeran'ny fanafahana rehefa ny fanahin'i Jesosy Kristy no mitoetra ao anatinao dia izay no mahatonga anao hoe afaka ary tena afaka tanteraka iaino ilay izy iaino isan'andro isan'andro dia arena lehibe ho antsika kristianina izany n'Andriamanitra rena ny voninahitra amen. Ulasanay aminao ny antony nahatonga izao manjary olom-baovao satria niditra efa lao taloha no jerena tena ratsy izahay no fatorany satana ka simba ny toetranay ankehitriny kosare simba toizany intsony fefanamboariny Jesosy ka miraira hoe tera lasa halleluya anao andriamanitra tera lasa halleluya anao andriamanitra efa teo avokoa sitrapo isan-karazany mitoka loka sy ny sisa ary ireo tsy voatanisa efa teo avokoa ny sitrapo isan-karazany mitoka loka sy ny sisa ary ireo tsy voatanisa ankehitriny kosare tsy mba toizany intsony fefanamboariny Jesosy ka miraira hoe tera lasa halleluya anao andriamanitra tera lasa halleluya anao andriamanitra ankehitriny kosare tsy mba toizany intsony fefanamboariny Jesosy ka miraira hoe tera lasa halleluya anao andriamanitra tera lasa halleluya anao andriamanitra